Mitolotry ny radio feony maneho anao amin'ity alina ity ny fizarana fahadimy amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe miaramila sanganasany Simon nomenjanahary. Olalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony maneho nandray feo naina Rakotondranaivo, tokona andraikitra sy mpanatotosa Simon nomenjanahary. Tena mba matitra mihitsy izy rovavy reny zalahy. Ahoana ny tsy ahitantsika azy mihitsy. Nefa ny namany ny lalao ary amin'ny toerana filalaovany ary. Mino aho fa misy zavatra hafahafa kotrehiny zareo reny mihitsy a. Teny Radondry zany? Ilay olona miaraka aminao very mihitsy? Ie. Ka iza no nitarika azy ho aty? Ary betsaka izy zany a. Loza raha tratra ny ato sika. Tena ho aty nery zareo zany. Inona no atahorany dia azy e? Andro alina io samy manana ny heriny. Tsy tafitreto reny. Raha vao manatona kelikely zao dia tsy afaka eo mihitsy. Fa inona litiry zalahy zany fofona mahery be zany a? Tena miasepitra zany a? Zakako zany e. Tena fanina zalahy. Fanina e! Fananinona no... Ary tao mitabataba sepitra daholo. Izany anie no fa niteneniko taminareo hoe tsy afaka eo reo e. Fa inona nefa no antony? Rehefa manaraka zany azavaiko aminareo roa fa izay fomba irovana anareo rapitsy maraina aloha zao no tokony hoeverintsika. Avelao ary aloha zahay andeha. Sitrany mba efa ao an-trano no mitady ahy izy. Dia velomy sehatra. Rapitsy maraina zany ianao dia efa miala eto. Mety ho arakaraka e. Tsy mazava zany ry setra. Tsy mbola mifanao velomitsika e. Mandehana aloha mody. Fa ahoana e? Satria tsy mbola vita ny iraka nampanaovina e. Tadremo sao hitandry radona ny voantsika tato a. Andro maiziny aiza koa no ahitany antsika e. Fa inona zany ry kala mampiantsoantsoandry zareo teo e. Tsy haiko ry tia. Jereo fa reo milokoloka ireo daholo zareo. Za moa ny aina ka teanao aminy eo. Mbola aiza re zany radona malala e. Dao aika raha sotra trandro ty tsika ry tia. Fa dia miomana aloha fa isy azy io rehefa tonga any tanàna any a. Fa hono ary ty? Ahoana e? Fa inona ary tokony hampasika azy amintsika? Ka raha ny volazany teo re dia hitady antsika ny fodiany e. Tsy endrika izy ny teny hoe ireo ao namantsika hitany amin'ilay toerana falehantsika fa isika sy ihany tsy tantany. Na ho aingana fa ho hita eo izay toy ny irikala. Omano aingana ny ropilanina kifafany ty a. Miara-manisa telo dia lasitsika. Isa, roa, telo. Miara-manidina ry kalalika. Ay. Tena mbola mavesatra be lesy ny lohako zany a. Fa inona loatra lesy ny fofona nanepitra teo eny a. Ka na zay ny tena mba fanina koa e. Ohatran'ireny gasy manepitra reny mihitsy. Tena mba mahagaga koa zany a. So dia mba ilaisany mihitsy koa ary ny manao sangratsy mandefa n'izany entina manepitra zany eo e. Ka aiza nisy an'izany e. Ortia, daholo nanovana kely eo reo. Dao ary. Fa inona zalahy zany a? Eno laisany ve zany? Tena mpamosavy zany misavo antsika zany a. Tena izy mihitsy reny sefo. Aiza hitan'ny lava e? Ino fa lasa? Mba mpamosavy tsara fanahy koa izy zany a. Tena ry tsala ratsy reny mihitsy reny. Asika indray no mba hanaovan'ireny sangodim-panina ty anaty ala ty a. Ataoko mahafantatra tsara ny anarako reny raha tonga any an-tanàna any sika. Ndaingana aloha hiala teto e. Malaky lesy fa zaka dia milamalama lototra an'io as.
lazao amiko izay marina Romeja. Fa inona nefa ny marina nafeniko anao Radona? Ka lazao ary taizina spela halina. Fa inona ny tianao atao e? Ka taizanareo alina e, tsory amiko taiza. Tsory izay tianao atao aminay fa za olakolaka Radona. Lazao izay toerana misy an'ireo miaramila reo la afaka nandositra, ainjana. Sao mba efa ho lasa dala ary ianao ty, ka izaho avy ny anaranao anaovana resaka tsy milamina toy izao. Tsoriko aminao fa tsy misy dikiny amiko mihitsy ny mamono anao Romeja. Izay fevitrao tsy maninona. Eo ampelantananareo raha teo koa ny ainay. Ka ataovy izay tianao atao Radona. So mihevitra ary ianao Romeja fa rehefa hoe miaraka sika dia ananarelo aminao a. Efa nambarako taminao fa tsy horavaiko amin'izay zavatra mandalo ny fifamatorana efa misy amiko sy ireo olona manan-karama. Mandehana zalala evy tany kory Kialapeliny a. Malaky laisany. Sao mba tsy rariny kosa izao ataonao izao Radona. Asana ny ataoko ny tsy rariny na ny fanafenanareo reny miaramila anankiroa reny. Dia milaza aminao ary Romeja fa ho sahirana ianao a. Aiza litito tsy nentin'ilay seny aty izy a. Fa inona e? Ka tsy ao an-trano izy Radona. Ahoana tsara? Fanakaiza? Sany ananatra ny lefa? Izay indray no tsy fantatraiko. Vao niaraka teo ny izy roa isika niditry ny tanàna iny e. Dia ahoana ny zafahoana e? Tena efa tsy kombakombanareo mihitsy izao Romeja. Inona moa tokony anaovanay tsy kombakomba amin'izany Radona? Zavatra tsy misy sady tsy marina koa. Ka nakaiza ary pela? Sa nasainao nandositra? Tsy zazakely anie iny Radona ka anaik'izay mpanaoviko azy e. Ka nakaiza ary e? Lazao. Asa? Mety lasa tsy haiko, tsy fantatro e. Lasa izy e. Lazao aingana so ataoko malala ny anarako eo ianao a. Efa ela anie nahafantarako anao Radona e. Ataovy izay tianao atao amiko. Nefa tsaroa fa mbola anenenanao izao ataonao izao a. Ha! Ary toa manao farateny tsy ala ratsy ty. Izao ary zalahy. Idio ao an-tranony ao io aloha dia jerena tsara iny namany iny. Mianatra iny mametsifetsy atsika mako reto. Izay no izy Romeja. Saika hitondranao any Betroka natondiako aty nefa hatramin'ny alina nefa dia nahatsapa fa misy zavatra hafahafa fenonao spela mihitsy amiko. Mba tsy hahafatifaty anao nefa dia aleo aloha anao hidiana tao trano ato. Hijery any pely zahay ary mandra-pahitana azy dia tsy mivoaka ato ianao. Ary ho fatsihina avy aty avelany daholo ny varavarana. Mazava? Eny e, izay fantatra fa mety ry Radona tao a. Efa haiko mantsy fa tsy maintsy afara amin'izao ny fiarako taminao. Ahe moa zany efa vonina amin'izany ianao. Vao maika tsara zany. Malaky ry zalahy, raisy ireo fantsika rezatra ireo. Mba tsy hanahirana Romeja dia avy dia midiry ianao. Tsy lazany marina amiko mihitsy zany ianao a. Tsy manana marina olazaina aminao a Radona. Na izay nandehanany pela aza tsy fantatro. Indrindra izany miaramila lazainao fa nafenina izany. Tsara. Ela koa zany fa midiry ianao e. Dia efa mampimana anao nefa fa raha tsy mahita mangirana amin'ireo zavatra roa ireo zahay dia tsy maintsy afara aminao ihany ny farany. Ao fa tsy io zalahy. Dia sanatria ve dia hodorany miaraka amin'ny trano ato e. Tena vita ny Radona io mihitsy izany a. Olona tsy mivavaka iny. Fa mba anakaiza koa ary pela teo. Sa ve mety efa anatsikaritra zavatra hafahafa izy dia nanana fotoana andosirana. Andositra? Dia andositra iza nefa. Tsy ho lasa lavitra izy dia ho tratrany Radona sy ireo naman'ireo. Lasa iza tokoa ary Kiala ratsy iny. Tena very ny hevitry marina. Tsy ho afamaina amin'izao a. Asa tokoa izay anaovan'ireo ary raha sanatria ka fantany fa mahita toerana anafenana ny setra zahay. Fa ny mahagaga dia tia lazainy fa nahita sy niaona tamin'ny Rainaly izy. Dia niteny ihany koa izy hoe tsy mbola mifanao veloma hono sika raha tsy mahavita niraka nampanaoviny ahy a. Misy zava-miafina marina ity tantara ity. Ary miaramila manambitana mihitsy izy. Dia inona izany no ataoko raha miditra amin'ny fandorana ny trano kory zareo. Ipela nefa tsy haiko hoe aiza. Zary no nahazahoany Rainala ny reto basy reto. Efa tota ihany izy reto a. Saingy hita fa mbola azo ampiasana tsara.
mila diovina tsara dia aveo araka amin'ny masoandro. Tena lalaka tsy araka ny eritreretako azy mihitsy ty lalana izorako ty kehitriny. Tantara roa samihafa. Za sy meja ripela ty miady amin'reto andindahaly tsy mbola foana reto. Mama saolo kosa ary ilisy rato any zay dia miady amin'ny fieritreretana fa maty ny tenako. Ohatra hitako ery zany alay misy mianaka misaitsaina ny tsy maheo ahy intsony. Ilisy moa dia tsy misy ady hevitra mihitsy ny arahany amin'ny rato satria evelo fa maty any anaty aho. Mivavaka le tserisetra manana finoana fa na inona mahafin'izany rehetrarehetra zany rehefa manam-pinoana ho imeja dia mivoaka mandresy amin'ny farany. Vity reto sady matio reto aloha. Aleo alaina indray ny bala ho amainy eto amin'ity masoandro ity. Ohatra lasa zatra azo roa ireny aho ankehitriny indrindra ity mety ity. Tsotra nefa tsara tarehy. Fa ity izy dia ataon'ny zalahy fivatanana no ohatrany tsy lasa. Tena mitady ho resy ny fakapanany aho zany. Sanatria ve dia mitepitiavana azy aho efa miloto lakandro ty ny andro. Dia inona azy zany zao ny fomba hanapiako an zareo araka ny fangatahany dadabe Rainala. Tena mila fandinihana tsara mihitsy aloha vao mirotsaka fa sao mety maty eo. Tsy isangy amiko mihitsy ireo ekipam-dralahy reo. Indrindra ty radona milaza azy ho sakaizany meza ity. Reny azy andro alina iny hitadiavany azy roko. So ihany aloha fa mbola teo ny herin'ity azoko manko ty. Tena mbola misimisy ihany fa ho tonga any amin'ny lavabato fiainan'ny sitra. Tsy misy voaraiko tsony rehefa nafotiko vao nahita ny radona namonjy tao amin'ny meza aho. Tena tsy manana aina tsony aho zany. Losy ty. Ho fatin'ireo ao mety raha tsy misy fanavotana aingana. Malaky lesy fa lasa nandositra ny anaty ala any no tsy ala ratsy iny. Ka ahoana nefa no afany andositrera ty sefo? Tena mbola tsy fantatra ilaisany marina izy roa reny aza tratrany fa dia levy ny laisany. Vitany lahy zao io dia tongotra nandalo teto io. Tsy dia tongom-behivavy ve io amin'ny lahy? Ie, tena izy tokoa io. Mba grave indray zany Ka malaky ary moa laisany fa mbola tsy lasa lavitra iny Mino afa tena mahafantatra zavatra mihitsy ny tsala kely iny. Ahoana no nekeko an'izao ataony zareo zao? Iry tazako miakatry ny avony ry tokoa Aiza ty zany Iny iny manafatsava ny tendrombohitra iny. Hita lafa marina ny eritreritro. Malakilaky ry zalahy. Ho aizeo iny Afy dia asiako ve sa ahoana? Ka raha tsy mahay mizumel lehilahy dia ho faty izy. Nefa tokony ho hitantsika izay alehany. Ndao aloha enjena fa tratratsika ihany iny Io fa ty mifatazako ilay toerana misy any setra. Andraso aloha akaina kely eto Tena reraka be aho zany nefa tsy maintsy manao izay fomba hanavotana ny mety aho. Tsy avelako fatin'ireny ao izy. Fa toa misy feom-basy zany Misy nahita ve zany fefenako sa dahalo sendra mandalo dia mampatahotra izay mety mifanena aminy? Tsy mazavy zao. Mila mitanjona zany fa tena tsy mazavy tika. Malaky lesy zalahy fa voa izy teo So sanatria ka maty ka very ny fanarahan-ditsika. Tena misy manaraka zany. Sa ve ry radona no manenjika ahy? Tena voatifitra ny sandroko. Mezaka ihany aloha ropela. Efa akaiky. Matanjandry. Mezaka hatramin'ny farany Ary ohatra misy olona mandositra anie ry an-tendrombohitra ry Inona reny dikan'izao Sa somba imeja ilay pela ary ty? Sa totra vehivavy zany fitafin'izany dia inona zany no ataoko? Aleo ranga ho vinjeko eny Tena imeja na ipela ty miazakazaka mandosy ty. Aleo aloha alaiky mibasika dia mandeha sautary ety ambony etsy no lalako dia mivady atsy amin'ilay lohasan-kely atsy Oay, tofanina zany. Sepitra marina. Oay, tena adinoko ilay ravina tokony ho tsakotsakoka Inona koa ary ty? Nefa zaho ty tena aleo aloha ho tapenako ny tanako ny oriko dia aleo verina haika. Aiza moa ilay ravin-kazo teo? Ty, zahay. Tena saika loza iny marina.
dia aloha hitondra kely ihany koa ho an'ity olona mandosy ity. Izay dia aloha venaingina fa sotary tena ipela misy ny fahitako azy zany fa misy inona ary nakaizy mety pela Setra, sofa tsena ianao. Fa misy inona pela ary to maratra be ianao. Misy manintsika ndao aloha andositra amin'ilay lavabato ferenao fa sotratreo sika. Ka mbola mandeha be ny ratranao e. Andrasoary aloha anapahako amin'ity vay ity dia afatotro ny sandrinao. Ao. Ainganary fa sotratra etsika. Misy manentsika ny aho e. Etsy aloha somary atsotra ny tananao a. Ay, marary zany ho Setra. Miaritra kely fotsiny aloha e. Zay. Ary etsy otrotroky ianao dia latsika. Afaka mandeha ne ary Setra e. Andao otrotroky fa tsy manino zany e. Reraka ianao nefa ny toerana somary mbola lavitra ihany. Ino le tiry zalahy? Tsy mandainga ny eritreritro. Hitan'laisany fa misy bandy mitrotro azy mihitsy mandositra iny. Tena mariny zany. Dia izy nefa ny olona mitrotro mitondra azy mandositra iny e. Avy dia io lesy fa tsy mila miandeha antsony sika. Le tiako tena vodikoga ve ny tifirin'ny lahy e. Nefa dia iny hita lahy mazava be iny. Eto aty amelesako azy lesy a. Sy eto aty mibasa. 1 2 3 ary to tsy vola elike. To vodikoga ihany ny vo e. Zay nefa teneniko aminareo e. Ohatra ny hoe zay ihany tsy aliany a. Kalme lafa aloha asiko avy eto indray ary. 1 2 3 le ty eto mbola tsy vo ihany e. Za andao aingana aloha nentsika azy fa tena tsy ohatra miseho be saina koa zany a. Tena misy mitifitsika zany a. Setra. Ahoana pela. Setra, misy fofona tsy zakako zany. Wai, saika adiniko tokoa. Ty ary aloha tsakitsakoa ty raviny ty e. Ay zary. Zay. Mbola sepotra ve ianao? Afaka ka. Fa iny ny ravina menao ahiny ry Setra. Azavaika aminao rehefa manaraka e. Tena reraka zany. Ohatrany tsy ho vitako tsony a. Aza miteny an'izany ianao pela. Kely sisa fa mahery izy e. Tena kely ny aiko ry Setra. Malahelo any mety ho faty izy raha tsy ho tonga any ianao. Tonga sika ka. Tonga sika. Fa tonga sika. Mangitahita aho zany. Misy rano azoko sotroina ve? Andraso ary fa omeko an'ilay rano menao ahy iny ianao e. Mangitahita. Setra. Maina be ny tendako. Andraso fa ity e. Efa fanakaiza koa re nasiko azy teo e. Ity eto. Andraso ambisako amin'ity ianao a. Zay. Ity ary sotoy e. Fa pela fa naninona re izy ty e. Tsy ary pela. Tonana venao sa sanatria dia ho faty ihany koa. Tsy a. Fa inona re ny dikan'izao e. Tsy rariny kosa zao. Izy ary navitan'izao izy. Tsy anaika an'izao fampahoriana vehivavy zao kosa a. Pela fa naninona ianao e. Dia tsy voalazanao kory izay manjoany mety. Tsy rariny zao marina. Tsy rariny zao e. Izy mety zay izy. Setra. Dada be Rainala. Fa mitsangana teo se. Mitsangana e. Maninona ny kely finoana toy izao se. Ka tsy hitanao ve io namako io e. Tsy haiko io na mbola velo izy io na sanatrika maty. Tsy misy olona maty amin'ny andron'izany ry tovolahy. Mitsangana aloha teo e. Dia mipetraha etsy ambony vatahazo etsy. Eny ary tompoko. Miainanao ary aho. Hitan'se io ravina maina amin'ny sapakazo io. Izany tompoko. Mitsangana aloha e. Io manoloana se io. Ity ve? Ie. Maka ravina 3 amin'ireo maina tsara reo se. Eny ary tompoko. Ity ary e. Koseho mafy amin'ny tanany se reny. Koseho ohatrin'ireny manao koso matafanafody e. Hay se velo zany e. Aiko ka. Atao ohatr'izao ve? Ie. Koseho mafy e. Mafy se. Ka reraka neny tanako tompoko. Alefa tsy makosoka tsony. Alefa soaingana fa mandeha ny fotoana. Koseho mafy. Eny ary. Ary to misetroka mivoaka. Izy raha mbola tiany se ho velo io namany se io. Tena mamay neny tanako zany tompoko. Ataoko mamay ty marina e. Ataovy eo amin'ny orony amin'izay ny setroka. Malaky se. Sao leviny eo indray. Atao eo amin'ny orony? Ie. Nefa pela. Ary tona tsiaro ianao. Tona tsiaro. Aza mbola esorony e. Toy izy ihany ne se.
Zay esory amin'izay. Dadabe, Manahoana ianao zay? fa naninona tery dadabe? Torana ianao anaka. Tena maheroto marina ty rainaly ty marina. Ary ho lasa saina fotsiny seriseritra. Tsy manao fanafody arak'izay eritreretiny seha fa fomba fitsaboana tianala no nampanaoviko an'se teo. Omeo azy amin'izay ilay rano saika omeny se azy teo. Ity Akiropela. Misaotra. De mitsangana andray aloha se. De manapara avy nakondro vetivety etsy. Ity ary tompoko. De tsindromy io azy io de tatazo amin'ny ravina. Iny ravinakondro iny ny ranony. Ka ohatra mandoro be ne ty ranon-javatra ty tompoko. Alefa asa aloha fa za no miteny amin'se. De afangaroy amin'ity rano tantely netiko ty. De ahosory amin'izay hiratra anazy ny sandriny. Eny ary. Ka tsy maintsy asorina zany ty vahana farotra etyko. Hitako fa efa manomboka mihazatra tsikelikely se. Azo ampiasaina ho fitsaboana daholo ny zava-maniry aty anaty ala. Ny zavatra tsy fantatry ny olona resetra. Eny tompoko. Rehefa haitsika zanak'olombelona ny manaja sy mikarakary reny ala reny de mamelona atsika izy reny. Toy izao zavatra hitany se maso zao e. Ay, ao ary pela. Ao fa asitranareo ty e. Ay, marary ary setra. Fa marary angary pela. Mavaivay be izy zany. Dia ahoana zany dadabe sody mandoro azy kosa. De finosy amin'io ravin'io ihany de fatory amin'ilay vahana tao se teo. Ay ve. Ka mba miaritra kely ianao aloha fa tsy maninona io Ropela. Ao ary, zay. Fa saika anytany anao ary dadabe. Miaino an'se ary setra. Rehefa maninona zany no ampiasany ny ravikazo maina teo iny. Ohatra n'ireny ranomanitra fampiasa rehefa misy torana na safotra reny ny fampiasa azy. Tsy eny se hoe manitra be ve ny fofony teo. Eny e, manitra tokoa aloha fenoko azy. Ka izao no izy. Eny tompoko. Aleo aloha ajanontsika any zany tsy ambarately ny fitsaboana amin'ny ravikazo zany. Eny tompoko. Ny maika aloha zao de ny anavotana ny meja. Fa inona tokoa moa zany ny zavatra nahazo azy Ropela. Fa ny tsy nampoiziko ane de ireo olona nanenjika sy ny tifitra teo reo e. Tsy fantatro hoe iza. Radona sy ny ekipany reny nanenjika andriko reny. So ihany fa nanatrika ny zava-nisy teny ampahatongavanareo sy meja. Lay anareo roa avy ety amiko hoe zany Ropela. Angamba. Fo nahita ny meja ny samboriny zareo de lasa nody avy hatrany nanomana ny tenako. Ay ve. Fantatro fa tsy maintsy hiatrika ady mafy nareo roa. Rehefa tafaverina nefa de tsy hitako tsony ianao. Nisy nilaza tamiko fa lasa nandositra ty anaty ala ina. Nezaka nanaraka anao ah. Ary efa vonona niatrika anao aty amin'ny setra. Ay moa ny fanojy ny eritreritsereko anefa vetivety eo iva nanenjika anao raha tona sy ny ekipany. Tsy nisy an'ireo azo ny aro atsika de matintsika sy anao Ropela. Marina zany. Tsy azo tonga ho azy anefa reny fa somary nanampy fanovamaso mba anjavona ny masondro zalany tifitra nareo. Zany very dadabe? Ye, de vodigoga ny tazany teny rehetra teny. Ka inony zany no tokony ataontsika ary. Ny tsy mazava amiko mantsy hatreto de izay mety nahazo any meja. Arak'ireny efa hitanao reny tena masika nge ty radony ty e. De nosamboriny ve zany metsy? Zany mihitsy, araka ny volazany dadabe teo e. Voningadina teo an-tanàna ary zareo de nivatana avy hatrany tao an-trano metsy, izay mbola rendriky ny torimaso. Tena lehilahy tsy mivavaka mariny ty radony ty. Ka manelingelina azy sy ireo namany mieritreritra fa mbola velona ianao ary heveriny fa izay sy meja hono no manafina anao e. Aza atao lavapiary ny resake. Izay tokony anavotana azy zao no maika sao tara isika. Ka ny antony nahatonga anaraka anao teo anery Ropela de ny ilaza amin'ny setra fa tokony hamonjy azy nareo mianadahy. Ay moa nitovy ny eritreritsika mianaka. Vonina amin'izany aho ry dadabe a, fa izay fomba ataoko zao no andrasako. Fa ianao ve zany tompoko tsy afaka mampiasa amin'ny fanavodinao rehefa toy izao e? Afaka ihany asaingy misy fotoana mifanojo ny herin'ireo fanafodina ireo ka tsy mandaitra e. Ay. Na izany aza anao izay azoko atao ihany fa isay koa iangaviako mba hanampy azy ireo. Fa ireo olona sasany ao an-tanàna ve moa zany Ropela mankatoa sa tsy mankatoa an'izao zavatra ataony radony ty zao? Ilay radona ane olona tsy mipetraka eto an-tanàna e. Olona mandalo ihany izy. Irak'ireo dahalo ihany izy manomana ny diany rehefa ho avy ety ry zareo na avy manafika. Zay vao mazava amiko. Ary tsika atao zany ny mamory an'ireo olona ao an-tanàna.
Azo atao tsara ka efa miandry an'izany arane izy ireo satria fitaitana isan'andro ange mahazo anay ao tompoko. Miomana ry aloha sika navitra ny metsy dia ho teo ny manaraka. Dia ahoana nefa raha mifanena amin'ny radona sy ny ekipany andray isika? Zao no izy eny dadabe. Ianao miaraka amiko satria mbola tsy dia tsara loatra io ratranao io. Ay. Mipetraka any amiko aloha anao fa iseh kosa setra. Eny tompoko. Ampiasao izay zavatra rehetra efa hitany se tato anatin'ity aly ity. Lavitra ny lalana vao ho tonga any an-tanàny se. Mbola ao ve le fanafodina osotro metsa tamin'ny se talohan'ny sarahanareo iny? Eny tompoko, mbola ao tokoa iny. Alohan'ny andehanany se ary dia miosora amin'ilay rano mendry zareo any se iny se. Eny tompoko. Dia miosora amin'ilay menaka. Eto izay fitaovana zakany se. Ady voalohany arahantsika miatrika izao ady ho fanafodana ny medy izao. Eny dadabe. Zay ary fa lasa izay mianaka. Avy manatona ty amiko ianao ry mpela. Veloma ry setra. Ao raisiko ny tananao. Mahireza. Dia nivadika ho biby lava vetivety teo izy mianaka. Iny fa lasa ny voaka ary niakatra amin'ilay hazo. Tena nahita ny tsy fahita mihitsy marina. Ho anao miaino an'ity tantara ity dia toa mitantarangano aminao aho. Nefa dia tsoritra aminao fa marina izay hitako. Tena tsaroko tamin'izaho mbola niasa tany amin'ny 5 saoity amin'ny kompania tany Morondava dia tsy misy dikany tamin'ireo olona tany atoerana mihitsy ny mampitsangana ny olona anankiray efa maty rehefa ho alevina. Ka olona tsy dia nakasitrano ny fiarahamonina loatra teo amin'ny tanàna io ty maty. Tsy misy mety milanja azy ny tovolahy dia ny fanafodi-kasin'izareo no ampiasainy. Mitsangana ilay olona maty ary mandeha avy eo aloha. Rehefa tonga eny amin'ny toerana andevenana azy dia milavo ary alevina. Tsy mampino izany ho antsika mbola tsy nandeha fa mahay zavatra ny olona. Aleo aloha ny basiko ihany no entiko satria tsy maintsy ampiasa tetika hafa mihitsy aho. Dia ity tavoankely ity no asiko amin'ity ranokazo ity. Mahagaga mihitsy ny fomba nampiasany ity rainaly ity. Maninona rehefa milatsaka amin'ny zavatra ity fanafody ity dia mandoro. Nefa iny teo indray nasaina nafangaro tamin'ny tantely dia nasaina nasorana tamin'ny sandry mipelana ratra. Izay fa feno sy ampy ity. Dia aiza moa izany le flesdor kely namboariko tamin'ny rotsakazo moza teo iny? Ity eto. Dia aleo entiko reto hazo marotsaka namboariko ho balan'reto. Ho sorako amin'ity ranokazo ity ny lohany maranitra dia ity no hitifirako an'zalahy. Mety ka. Tena asa tsy napoziko mihitsy ty atrehako ty. Ny fahavitako ny fanavotana an'reto vahoaka ny dadabe Rainaly reto anefa zao no ho tambo ny fahafahako miala amin'ity tanàna ity. Satria betsaka loatra ireo mpanara-maso aty atoerana. Na izany aza akitiko ambavaka ihany ny tiako fa ny loza dia ahoana no makivakiako an'iny lalatsarotra no lalovanay sy mehitsiny. Aza hitako ka ho diso lalana. Izay vao tena loza. Amin'ny efatra tolakandro izao. Aleo any inga amin'izay. Zay. Tsy miaramila koa an'ely izy lahasitra raha tsy mahavita an'izao iraka mpanaoviny dadabe Rainaly izao aloha ary ohatra misy olona maromaro ny aloha in'izany andraso hoe arahako tsara. Andao le tsy hiverina fa tena sady reraka no kepaka ny kibo dia ina izany ny kozina amin'ilay rira manontany antsika izy? Kozina fotsiny hoe tsy kopitsika letsy ka tsy marina ary ve zany sady efa manomboka reraka sy fizana amin'ity asa tsy mamokatra ty lesy zary bainina. Aiza ve lesy ny lahy karamavary masaka nefa ny lery mahazo bizina omby 3 efatra rehefa mandalo ny debo. Ka izany mihitsy andao rangahy pa avy dia valio koa le raha mianatra mitabataba amintsika eo sady tsy efa ho tongany ve izy zay. Dia ovinoany ry tokoa ve le tsy nisipa milahy iny le tena milasa milafa tsy misy dikany amin'ny mihitsy manjetaka an'iny. Biby any le tsy radony reny reny koa no sipa tena tsy misaina ataon'olona kilalao fotsiny.
mbola tsy tala zany hoe entindrisalahy izy roa reny rehefa sorena avy any ampandehanana any fa tsy nahazo remby dia izy roa vavy no navazalanyizay naovany azy ihany. Kozy ve zany le tena milaza milafa savy reo vao tafaverina eo amin'ny tanàna indraindray aza mandraiky marary mihitsy. tena mba tsy napoziky indray zany ka tsy maintsy manaiky koa raha mbola teo velony dia rehefa mandalo koa radona dia makakely isan'alina. ohatran'ny mampalahelo indray zany ry bainina. dia maninona nefa nolazainy fa hodorana velona le sipa ka mitady aniba ny finanany letsy fa dia milaza milahy tandray miteny toy izany eo masiny fa vitany tsy misy atakano eo amin'lahy. eo ary tena naman'le radony zany reto bandy reto mazava zao fa efa nelo lalana zany izy tena mizaka nytseran'ny aina mihitsy zany reto zazavavy eto tanany reto tsy kitikika ny reto mihitsy aloha fa aloha reto no arahako ary malaky mpandeha zala zany tsy misy dikany amin'ny mihitsy reto kirihitra manakatsaka anazy reto. voailesy aloha ny varavarana esory teo io azo misakana eo io malaky fa alina ny andro mila mampirevy farany aloha zay vao ajedaka fa tsy lasako. Zay fa tonga marina le tsy manjary reo. Inona reno ataoko tsy afaka manao ninona mihitsy mifatotra daholo ny tongotra mantanako sy ny vavako. Tena mbola ho vetavetandra dony ity mihitsy zay vao vonoina. Aiza ary meja malala miala tsiny fa tonga eto amin'ny tsotsoromamby isarany tsika zao. Ay dia tena nandainga taniko hatramin'izay ianao tratra ihany nefa ny nafeniny. Andriamanitro tratra vehisetra tena namonjy tany aminy zany pela dia narany reto tsy mifatotrovan'ny reto tsy misy azo antenaina intsony zany irmeja ary pela ary mba nankaiza elony tsala ratsy ity ve zany teneniko zany eo koa tia noatra mody mipitrapitra eo zao ny valiny rehefa mianatra mamadika ny fiarahana aizy le miaramila hanavitra anao tsoritra eo aminao ry meja fa hitanay ny toerana misy azy sy nanafenanareo sy alapela azy efa nidoranay ny ala ary nitofirinay tsy alapela fa mpamadika indray rery lanitro oviana vao mba ho afaka amin'izao asa fampijaliana zao ity tanànanay ity pela misaotra ndriky ana dia nahatsiaro hanavitra andrima to namonjy toerana ny efenany setra nefa dia nahafoizandriny aindry zany. Zao no izy ry meja malala tsy misy resaka betsaka ataoko aminao intsony miaraka farany loha sika dia vitaiko ary tsy maintsy faran'izao alin'izao ny tantaranao. Efa vonona ny afo andorako ny tranonao hitanao ty brikety mitselatra indray mandeha ty dia zay ny aminao ry meja ary dia hiara-levinato ianao sy ny tantaranao fongorona tsisy eto-tsony koa zany mety zany amin'izay satria namadika ny fifanarana ianao elon'ity ve zany teniko zany ry malalako tsy ary aloha hovaiko ny vavy miala tsiny fahadiniko hitako ny tsy mamaly mihitsy ianao zay aretsy aloha roko kely miala ery izao ny mpamadika say ianao moramora sa mila temainy ty afo dia vonoa rehefa vonony ary aza mianatry ny miantsoantso eo fa tsisy hanavitra anao mihitsy eo efa fendro namako ny tanàna zarany ty ara mba tsy ribarinjaka ny tonga eo vizany ty vao maty elo zany fa akatony avy any velany lory zalany varavarana tandremo aza misy avela anatinatiny ety ny mponina amin'ity tanàna ity fa lalao vetivety aloha zay vao mba miala eto sika rehefa voadoro ny trano. Efa io tazana misy azavana mitsilopilopio ny tanàna manomboka eto amin'izay zany ny ady
raha izao fahitako azy zao mbola tsy nisy nidoran-jalahy ihany ny tranomeza. So ihany koa fa de volana ny andro de afaka manaraka tsara an'reto naman-jalahy reto avy ato aoriana. Raha tsy niositra n'ilay menaka nomena ahy aloha de tena tsy naraka ny dimy-jalahy reto mihitsy angamba. Tena matanjaka reto. De lahy reto taloha-keto reto. Ety an-dalana ety no tsy maintsy amitako an'reto ka. Raha tsy zany tsy misy hevitra. Tsy mampiasa basy mihitsy aloha fa ity ranokazo ity no ho ampiasaiko amin'ity flesdor namboariko tamin'ny rotsakazo moza ity. Rehefa somary mijanona. Aleo anatona kely. Zay. Aiza aloha lesy le mafana teo ana be kely analana avy zanana. Dia re, ary ohatran'ny mbola tsy manomboka samy baly eny amin'ny tanàna izany a. Mbola mampifarapara ny lery. Ary nakaiza le bainina teo le. Tena imikapy eo afara io ty lery a. Asa manamahay mirivitra eo ry zandry a. Ie, tena io somary niala lavidavitra tokoa ny anankiray. Eno amelesako azy. Aloha sorako malakilaky ny lohan'ity rotsakazo maranty ity. Zay, ariky ny rena tsara sotro voa. Isa, roa, telo. Ary manina le ty lery izany a. Io fa voly aza. Aleo sikony mandeha. Sao mbola tsy ampy. Zay. Io fa vo. Ary tena mitsipatsipaka lery. Tena mahery be mihitsy zany ty fanafody ty a. Ary manina hoa lery teo le. Eny hoa le so de malan'ny biby olo ty a. Ka ty amin'ny masina ty moa lesy ny manaonao fahatany. Andao aloha jerena aingany. Fa manina hoa elahy. Tena torina le ty le. Marina tsy lahan'ny biby ty. De inona le ty natao amin'ity a? Aleo batany aingany lery de entina mamonjy tanàny. Ao batao fa tareto e. Tena miosina maloto be le ty lery a. Fa vao amin'izay bozaka italahy eny de andao entina fa ela be. Ka tena mahay benga le ty le izy. Eto koa no amelesako an'lahy. Isa, roa, telo. Fa naninona koa elahy. Naninona letsy a? Tena misy nitifitra ty. Naninona tsara? Misy nitifitra hoa. Nisy nitifitra ve lahy de tsy hoengy sy ho hitako e. Efa mitapy koa le ty. Inona ary no nazo le reto? Sa no an'ny bibilava ve? Nefa tena tsy mazava amiko mihitsy ty e. Torana sa maty reto le. Sana botavra mba hijanona eto a. Tsy mazava amiko mihitsy zao ka. Aleo andositra. Nefa de olazako eto ve reto. Andraso aloha apetrako eto ty basiko ty. De akisako azo mazava izy roa lahy. Ne le ty koa ny tena loza le. Ny kilaotsy ny ty tafakatra. Tena miosina maloto marina izy zany. Ai. Zaka zany fofony zany. Elahy ny farany. Sady vao maika tsara be fa naviana lery koa ny basiny. Raha makitikitika ny basiny mantsy izy de irevitrevitra eo iny de hanahitra andreo namany. Aiza monina sy ny lery azy teo. Aleo alaiko e. Ary to misy aloka mainty be eo ny lohako io le. Tena olona mitazona flesdor le asa. Fa izy elahy. Aiza mibasiko teo. Asiko tsy akitahotra elahy raha tsy milaza marina. Izy elahy hoa. Izaho no tokony anontany fa tsy elahy. Izy ary nanao inona laisany? Fa tomba mianakeny koa le ty zany. Tsy isangy amin'lahy mihitsy aho a. Fitaitra ohatrandreo naman'lahy reo lahy raha vao misaradala amiko eo. Valio tsotra rangaha. Izy ary nanao inona laisany? Maika fa valio e. Tena tsy hitako mibasiko le aza. Aleo moa de ampitahoriko amin'ity hazo ty le. Avy de sikoa amin'ity a. Asa metsika eo fa basy vao fano ty a. Mampalahelo ahy ty sery zandry. Hazo ve no mba andrahoana sy ahy? Tena kobolero hoe tsy basy ty. Fa iza koa ary ty bany ty. Hamaly ve lasa anday e. Ary rehefa andatsy hamaly fanontaniako de ho fitaiko a. Fona re tompoko. Aza finoina aho e. Fona nilaza marina aminao aho e. Dao ary fa mbola maika aho e. Namanizy ianao. Naman'ilay radony zaho e. Ary nanendrika ilay zazavavy atao hoe pela. De aiza izy ary inona ny antony nanenjehanareo azy? Fa lasa ilay namana atao hoe radona fa nanafiny izany miaramila atao hoe setry zany izy sy ilay namana atao hoe mety. No averinay fa mahita ny toerana misy an'io miaramila io izy. Voatifitra izy. Nefa tsy hitanay izay
nitondralay miaramila azy dia lasa niveriny ilay radona fa izay kosa mbola nasai nijery azy tsy tanahy mihitsy nefa izy ireo dia izao nody izao zahay. Ary aiza nasianlaisana le hoe meja nafatotra eo an-tranao izy ary izay no nahatonga ny namanay sasany avy dia niverina satria amotipototra io meja io ny toerana misy iafenan'ny setry izany hony ay tsara izany ka izaho ary noho izy hitany lahy zao dia ahoana fa ianao izany lay atao hoe setra izaho tokoa noho izy zandry a izaho ilay nenjehanareo hatrany anaty ala ilay nidoranareo fa tsy may dia izao mbola ataonareo azalambo izao ihany koa tena manan'andro ianao ramose ny andro samy manana ny azy leto fa ny adidi amin'ity tanindrazany ity no tsy mbola ahafahana mipetrapetraka dia tianareo ve letsy izao raha ho vonoiko eto nareo telonareo nefa dia samy malagasy tsika tena mifonareo ramose aza vonoina hoe nefa raha izaho zao no tratranareo dia tsy nanananareo antra mihitsy fa avy atany dia nomponanareo sa tsy marina zany to tsy mahateny lahy izao tsy hamonanareo na dia azoko atao azy zany misoran'Andriamanitra mbola tsy maty androany heveriko zany fa mbola misy ady tsy vitany se no sady mila miova fo ihany koa se na izany aza nefa mba tsy ahataraiky ny diako hanavitra ny meja dia apatriko amin'ity poziny ity koa lahy iny lahy zay ary aleo hoetiko reto basiny le rireto dia anainja sotary tena mazava be zany volana izany mangina tanteraka ny manodidina avy aty ambadiky ny tanàna no hiditra sao misy mahatazana izay vao mety ho sahirana tsy ilaina mihitsy aloha hatreto ny falapohana basy aiza mireto moa ilay tranony meja dia ohatra misy manga maniry izany eo an-tokotaniny io ka ary misy olona maromaro eo an-tokotaniny izany dia efa ho ireo naman'le radona ve ireo tena marobe zalahy zany dia inona ny tokony ataoko tsy maintsy ty flesidoriko ty ihany aloha zany no ampiasaiko mba tsy hainondreo namany rehefa tena mitsy azo anoharana vo mampiasa basy aleo anatina kaikaiky ihany ahy ity ny anankiray somary misafo manodidiny ty aloha no ho asiko voalohany io fa manakaiky inony an'ity io fa vo ary andraso aloha somary hositontro eto amin'ny maizimaizina eto zay dia aiza moa ny varavarana mitomondry mety tena ry ambadika ry le aza ahoana no ahafahana mandrava an'ireo mahazavy zany fa efa ao anatiny ao ilay radona andraso aloha andiniky atsara ny tokony atao raha voadisiko eli eto dia rava nitetika hoay tena misy anankiray manatry nyity saika tratra avy dia iny koa ny an'lahy mety aloha hatreto andraso aloha fa tena misy lapy ty posy mandalo zany ary tena mazava be ahoany ty le so dia fantatry zalahy hoe misy banga ny namany jereo fa ireny mijery manodidiny reny daholo zalahy tena tsy lasy tsony ty tena zalahy namany reto mitaditady reto tena aleo ajany ty fa tsy maintsy mampiasa basy atreto ka rava nitetika izay tafidirako ao an-trano aloha ny tanjona miarzakazaka etsy ambodimanga etsy dia mitifitra andreo mbaravarandreo telo sisany miandro fa lasa mijery manodidina sisa aleo hiazakazaka aingany avy dia asiko re telo lahy eto mbaravarandreto atao misy feom-basy zany fa iza ny manatra manatrika anay le asa mitsangana toritra laharatsy ty dia andao aloha hidina any ambany ka velao ary aloha mba andray lamba tsy milan'izany fa malaky sy mba ny maty sa le aza tandre mitady hitsoko eo fa avy dia maty etsy aloha amin'izao hitan'ny olona izay miditra eo tsara ny etambeny ity atreo setra ay alany setra tsara fahatongavana koa elahy
fa itena lolotra alameja no siko voalohany. Milavo amin'ny tany ry meja. Iny any lahy. Tena tsy voly aza. Novin'olona le tsy vaniny ny jiro. Tsy amelako lahy. Iny fa mitady saoty ambaravarakely. Avelo aloha hoany fa zay amin'izay ny meja aloha no jerena aingana. Sanatria ve dia ho voatifitry meja. 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 Tia setra. Aizenao aiza fa tsy hitako e. Aizenao aiza hoa. Ato ambany latabatra ato e. Voatao aingana azy. Voatao aingana fa tsy hitako ianao. Tsy maninona ve ianao? Tsy maninona e. Andao ivoaka tato aingana fa ho hitany zareo ato anie sika e. Tena marina zany. Jereo fa misy afo mirehitra zany ry meja. Tena marina e. Toroaingana e. Arasaina misy miangana mihitsy reo. Ambeny zalany manodidina. Avy de siza hitanareo eny e. Tsy miala etsika raha tsy kila firehetra ao io trano io. Amizay miara-levinao izy roa. Ho aizy eo lary setra. Tsy misy mahasetra ny laty e. Inona reto misy banitely lavy de sioa. Rafaleo. Iza ihany reto radona. Fa inona koa nazo ny laisany e. Aiza mbasy ny laisany. Tena tsy fidindray re tompoko. Ka rehefa tsy fidiny any laisany any de aleo avy de vitay koa ny amin'ny laisany. Tena rompy ty. Aleo aloha sina fanotsinona fa maty eto a. Araiza ndro lanaman'le io. Ataoko levony reny raha tonga eto a. Ampilaisan afy rehetra aingana. Malaka laisany. Tsy ho afaka eto sika ry meja raha fahitako an'ireto roapolo reto a. Ina no azo atao? Hodidiny tsara manodidina. Malaklaka laisany e. Laisany tsara ve sao de misy mivoaka. Andraso ary aloha je afokasika ato de osokafitika le adim-bary mefenanao de ao tsika no misitrika. Nefa na de haharo atsika isanao ve zany? Sepitra ao ane atsika. Ary mety ho vokatrina fanana, mety ho fatao mihitsy ary tsika. Ka tsitako tsony ane tsy azo atao akoatr'izay. Andao ary e. Voaingana fa efa manomboka misana ny plafond a. Aiza koa ary le hidiny teo. Tena tsy hitako. Fa tsy hita ve nafokasika ry meja? Tena tsy hitako. Avisika sy anao ihany mitsapatsapan'ny hidiny ato e. Malaky ianao e. Efa tena manomboka mirehitra niny ny hafa ato amintsika izany e. Ao ianao direvako azy azy. Asa makeny fa mitady anjery eo amboninao io e. Meja, mirehitra koa ane io faranao io e. Jereo aingana setra. Sepitry ny hafanana. Kely zalahy sisa de vita. Ao, atovay tsara ny esansy e. Angala ianao ry tena. Tsisy alala hoe vehivavy ianao amin'izao fitafianao zao. Ety basy ty de avy de tifiro avy ety aoriana ireo namandratony-dreo. Na de ho tafavoaka eo azy mety de ho tofiron-dreo. Aiza ry dadabe a. Ento aty fa haiko mampiasa an'iny. Tadidinao ve ny nampianariko anao amin'ny fampiasana azy? Tadidiko e. Malaky ary ianao anaka. Ny ora toy izao indrindra no anehoana ny tena mahampinamana. Ie, zay ary dadabe fa lasa. Ieny ary. Za kosa amondrina ny heriko androtsaka ny orana amony ho afo be io. Avy eto tonga dia asiko ty na hoanina tsy hoanina. Zay. Fa iza koa ary zany mitifitra avy any ambadika any zany le aza. Jereo lety zalahy zany a. Malakilaky laisany e. Ary to misy orana mainandro le ty zany a. Tena misy manao fanafody gasy mihitsy a. Nakaizy tokanony teo e. Asavy toery ny orana io. Jereo lety zalahy zany zay nalehany tokanony teo a. Sady enjeo zay mitifitra iny e. Enjeo iny olona mitifitra iny. Malaky laisany. Io fa voatarika any entika. Sady nirotsaka koa ny orana. Reto indray dia tsy azo eo zany. Ary eza koa sady misy dalo any entsika mpamosavy zany amin'ity andro ality. Samy matanjaka amin'ny hodina. Aleo tarihiko lavitavitra ity dia ho savioko avy ato aoriana. Eo, atsaniko eto aloha ty basiny dadabe ity dia esoriko ny akanjoko. Aizy ilay menaka teo e. Esory malakilaky rikala fa misy rembo manantony ity a. Eo ary. Fanao iny tena. Tena mpamstile. Malemy aho le asa. Ay tena mpandoro ny tranonay. Ataoko malala ny anarako ty androany. Tsy malala ny girigiriny kalangory enga. Tena
tena leo mitsoka fa tsy lasy ty leo aza Hoay izao aza malaka aman-tositra ty ndray tsy amelako mihitsy androany raha tsy maty hoay hoay izy ty io matratrako ampiatsao am'izay ny amin'ny teny tsy misy matahotra nyty ao arefa ary taony tany anta ary rehefa tsy andeha ty dia sakaiko ny lelan'ity sokafy mivava aikany zany ny aina ka tianao nga moramora ny tranony namako ny doran'ity io sokafy tsara nitya sokafy tsara nitya ary aza mifody delan'ity sady mbola mainka amatsy lalao amin'ity ela be eto iodoloha mpamosavy le ty namatsika ange navondreo le tsisy zala matiny eo io ary aleo amin'izay andositra sady reny mialandreny namany aiza ny akanjoko sy mibasy ny dadavety eo aleo amin'izay avy dia anao tongotra katoka fa sotratra eto fa ny ambadika any amanao ny akanjoko firy hoe malaky le senjeo any fa mpamosavy anakira iny ve dia tsy afaka tsy afaka eo iny tena vola banty le aza jereo fa nisarotra ny lelany ay tena vetivety fotsiny saviany azy dia tena maty ty mbola ho azoko tena ry tiala ratsy iny tsy mahafantatra andratona nga tsy alametra sy tsy alapela aloha zao ny tena efa levina any ny tantarany fa ireo namandreo angamba ny navidy zao mahao koa lahy zay re mialamila tena tsy maintsy mitady lalana ivoahana tato fa maty ato raha iandro mandrapahalevon'izao afo zao imezy ty tsy fantatry tsony izay azo azy ary misy rano mitetebeny tsy am'rindrinety zany fa rano inona re ty sady ohatra ny ena ny ampanana niditra ato aminay so ihany fa mba fetsiromejana nao an'ty atom-bary ty ary mba tsy nifantatry ny radona misy ty hatramin'ny nahalalany an'ity trano ty tena ny ena ny ampanany andraso hoe andramako voaina kely ty rakom-patery ty ary torambe manomboka mialevina tsikelikely ihany koa ny afo andraso aloha jerena tsara ny manodidina so mbola miafiny indray zalahy reny tole nahazo anay indray mandeha iny mangina ka fotoana iveriko fa mety amin'ny anavotako any mety zao tena tsy maintsy mivoakato zay tsy akatoko tsony ty rakom-patery ty am'izay mba moramora ny voana tato aleo feriko amin'ty lamba ty aloha ny lohako fa mitady arary izy zany dia aleo hobatraiky moramora imezy dia samy nataoko to zao daholo zany nareo mirahavavy tsy maintsy manavitra azy hatramin'ny farany aho satria tsy nitandro asa sarany ihany koa izy ary tsy nahalala maty tamin'ny nanavotana ao ankirymety zay tatotoko eto ndrea zay dia aleo ivoaka moramora am'izay tanjona tsara so misy manara-maso indray iny mibasy aleo sakeleko tena be zany olana ty tokotany aty zany aiza zany no ivoahany so fa tsy nianjera ny rindrina aleo mivoaketo zay ary le fanapositro le aleo aloha iafinatao-bady ty tonga tafarangany ty avy aiza ary zalahy zany tena avy any aloha any izy zany tsy maintsy miverina zany atao-bady ty mangy ty mitsy any mivoaka ka ino zalahy aza vela mbola tsy maty ka lery ino fa nefa nandositro ambadika io mangy io aza vela fa tsy lasa lavitsy iny ty azotsika aza misarasara ka asio tena tsy maintsy mamaly fa tsy ho lasa lavitsy ho tratrandreto aloha apatrikoty mety dia somary verenako avetsy ambadibadika etsy reto zay ary andraso anatiny aveto a mahatazana tsara tsy nelahy andreo fa mitiditsy zany atao valabory zalahy
Hoaizeo io e ty tratry ny benao vitseto aleo manao tarodositra fa tsy vity ka mbola reo ihany lelika maty reo a ary namberan'ireo tao zany mety nefa iza no enjehan'ireo ary nitifitra ane ilay olona enjehany andrasy fa andrasako eto dia fa tsy maintsy eto ny lalandreo aleo mihitsy mandositra fa tsy vity reto e aleo alaiky metsa dia mandositra any amin'izay atratanana ihany anay andao metsa eto tsy maintsy andehanana eto tanimbary aby iny ambatsiny ary to misy olona midorotoro koa eo aloha izany zay vo tena ho tratra manana tena tratra elasetra ary ohatra misy olona trotrony any izy zany ary sao dia mba hisetra tiana navitra mety ity tena mety ho izy mihitsy iny andrasy fa antsoiko setra pela vonjeo fa ho tratran'redaly reto zay e misaotra anao ry setra nanao amin'ny mety io izy io mbola tsy fantatro izay mahazo azy fa mbola tsy mena mihitsy ana izy io e mandeha ary manaraka ity lalanyity fa izao iambina andreny tsy hanaraka anareo any e fa mahay mampiasa niny basiny angainao ry pela haiko ty faza matahotra ianao e mba tena tsy naposiko izany ry pela ento mandositra metsa fa manenjika anareo avy ato ariana e iny zalahy ahoana ny tsy azo laisany an'iny e malaky moa e tena lambaly ty basy ty fa aleo hanenjika azy roa amin'izay efa mba lasa lavidavitra ihany ry zareo reraka ry pela nefa retsy izy mbola manenjika antsika foana ao indray ary trotroko azy sarotra be zany ry pela tena mavesatra metsa dia sanatria ve tsy hamelan'reto mihitsy tsika e maimbo raha reo ka tsy maintsy anao izay faraheriny anatratrarana antsika e dia tsy mba misy olona afaka mifamonjy ve zany ry pela manampy ny trany aza nataondry zareo ko nefa everiko fa kely sisa ny balako ato a dia ina no ataontsika ry pela tena raharaha be ty marina ka tsy hitako ni ina ary aza matahotra fa hanampy anareo amin'ny heriko a mitsangany serisetra to enao indray ty misaotra anao amin'izao fanavotana taonao ny zanako izao ry tovolahy zay le fanambarako tamin'ise hoe ny fanampy ny herisika ifananao seka anjarako indray izao aintitro manondro any amin'io toerana misy olona manenjika anareo io ny tanako dia ho voasakana ny dian'izy ireo mikasany mbola nentsy say dadabe Rainala tena mahay mandatsy baratra misy ty Rainala ty inona nefa izany no areseny andreto dahalo mandravantanana andreto to lasa sainse mitsangana dia ndeha sika ody mbola melona ny mesitsika mitsangany fa inona ny mahalasa saina ny se mahita an'izao herinao zao aho tompoko dia mahatsiaro ny tantaran'ilay olona tao hoe fandrava hoe zao fomba fiasanao sy fampiasanao ny herinao zao matsy no nataony nandritrandreo fotoana sy ady sarotra zay natria ny tadiavana n'ilay sanany vavitokana tao hoe felana ay ve lay daly ny ova fo izy indrindra tompoko efa eniko zany anarana malaza zany ry tovolahy ay efa enonao koa tantara nanokanako sady nanana ny lazany tantara nakafizin'ireo ny eno azy tsy tany amin'izany atoerana ny poirany zany fa hatrany amin'ireo faritra rehetra izay nandefasana azy dia nakafio tantara io avokoa eny fa na dia nitatria amin'ny faritra misy anay ity koa ay very dadabe raha tsy diso ary tovolahy to olona ny aina tany anaty alatany koa ty fandravo zay tokoa aloha no henoko e na aina nada sy ny kolokolo ny zavaboarin'Andriamanitra izy ary ny noasoaviny zany aly any ainany zany tsy nahagaga raha nanana toerana tsotra sy mora foto ireny nafantarantsika ny tantaran'ireny tena mahavariana azy ny tantara lazainareo mianaka izany a tantara roa samihafa na dia misy tanjona tovisana aza zany ry pela ity tantaranareo miaraka aminay miaramily ity sy ny tantaran'izany mpanjavo izany aloka roa samihafa hoy se nefa olona iray ihany endry dadabe taosika hiala teto fa efa mahazo aina angamose zay ka eny atompoko dia ahoana nefa izany zao ireo olona manenjika antsika ireo andao aloha monjitrano fa reraka se
izao ry sehatra. Miainanao ary mety Tena amin'ny foko manontolo no anolorako anao ny fisaorana tamin'ireny namonjenao ay alina ireny. Maty aho ratsy teo ianao. Meja to mifampisaotra foana tsika telo mianadahy nefa tsaro fa miaramila anie no asako e. Natao hanavitra andreo ray tandrazana amiko aho. Ny mahalasa ny saiko zao ry Meja dia ity tranonao rafa sy kila tanteraka ity. Fomba fiteny hoe herim-po fanary, ny vola fitady, fa ny aina kosa raha mangatahina, tsy afa manoatra ireny aho. Tena marina izany e. Tontolo ray vaovao no iainako ankehitriny izy roa. Tontolo manefia niala tanteraka tamin'ny fiainako teo an'loha. Tontolo natsapako fa hay aty ambany ravinkazo aty misy olona toa ahy. Malagasy iray raha amiko, mijaly sy mizaka antseran'aina toy izao. Nefa dia vitsy ny olona mahatsapy izany fijaliana izany ry sehatra. Eny e. Tao marina ihany le nolazany dadabe Rainala hoe nataon'Andriamanitra ho tavela aty ianao. Manaiky ny fandaran'Andriamanitra tokoa ary Pela sy Meja. Ary nakaizy dadabe Rainala e. Toa hatramin'ny andro keo maraina ny sakafoanatsika mbola tsy hitako mihitsy izy. Nefa ny andro koa ty efa ho amin'ny 7 maraina. Tantara feno mistera ny tantarany. Mbola ho fantatrao sy ho takatrao ihany izany any aoriana. Tsy mazava amiko mihitsy izany ry Meja. Nanatitra antsika tato fotsiny izy dia lasa namonjy ny fidiny e. Fa tsy azo ve izany ty trano ipetrahantsika ity e? Azo tokoa ity. Saingy tsy dia mahavatana azy loatra ny mipetraka ato noho ireo anton-javatra efa voalazanay taminao. Marina fa efa mifakazo am-po tokoa tsika telo mianadahy. Indraindray anefa ohatra mahatsapa fa mbola misy tsy ambaratelonareo miaraka amin'iny adahy iny tsy ambaranareo amiko mihitsy a. Na izany aza efa saika fantatrao daholo kosa ny tena lehibe indrindra. Avy alao any aloha izany fa tsisy tsy ambaratelo miafina aminao izany intsony e. Izay iverenantsika any an-tanàna izao no tokony ho heverina. Fa mbola heverina anao inona indray ry? Ka mitokana loatra tiako, aiza manan'izay fanafiana tampoka ataonry zareo aty? Nefa dia mora amin'izareo ny hamonanareo mirahavavy raha miverina any nareo. Maninona raha izao no andeha atao e? Ina rozy ianao e? Avy alao aloha izany dia hijery any e, dia maka ny hevitra tokony atao any sy mihaino an'ny resaky ny olona. Dia hono ary Pela? Ahoana izay? Matokony tena ndry ve anefa ndry? Ny amin'ina nefa ny tiany Meja ho lazainy e? Io sandriny mbola tsy sitrana tsara io e. Nanahoana tokoa aloha sandriny Pela e? Iny andro iny ihany dia nesoriny dadabe teo e. Ay ve? Efa tsy maninona fa olatra fotsiny sisa. Tena manaiky ny fahaizany ty aty aiza ka mivadika biby lava fotsiny eo nareo sisa. Dia mba aiza ny fiainanao ry Pela mandritra an'ireny fiovana ireny? Ianao no mahita hoe miova bibilava izay fa olona toy ny olona rehetra ihany fa tsapako ny tenako fa ohatra mitsingevaheva fotsiny rehefa mandeha. Avy alao aloha izay andeha fa soa tara amin'izay tokony atao isika e. Tsy maintsy atao faran'izay aingana ny azoana ity radony ity. Fa iny ny tena mpanolotra eto amin'ity tanàna ity. Raha tsy izany dia sika indray no nefa fanondroany eto. Mandiany ary aloha Pela e, nefa maiza mitandrina? Izay ary aloha fa lasa e. Tongava soky Pela. Tena mafana vo mihitsy ianareo reto ry Meja. Ka iza ary setra no navitra ity tanàna ity raha tsy manao vivery toy izao a. Ny mampalahelo ahy dia ity sady mangalatra ny mamono olona no mbola mametaveta ireo zazavavy ihany koa zalahy. Io ny tena tsy zakako io. Dia efa tsy mahalala menatra aminao intsony raha izao ry setra. Marina e. Mampalahelo ahy ianao ry Meja. Dia sahiny iny ratony iny novonoana mihitsy ianao. Na dia mba izay fiarahanareo izay ihany aza ve? Tsoriko aminao ry setra. Fa tambiny fahavelomako ny fanekeko azy. Zany io. Na dia tsy tiako sy marikoriko ahy azy izy. Mba malahelo ny tenako ihany eny ary setra. Eny izay aloha e. Saingy tsy afa manoatra. Raha vao fantany sy heny hoe misy olona misary adala amiko dia tonga dia vonoiny zareo. Zany ve? Efa ho dimy na inenina izay. Zany io. Entiny miala eto ary tsy tafapody eto intsony. Tsy haiko aloha ry setra ny aoriana any na mbola hanana izany anjarako izany ihany a. Nefa ina no mampilatsa dranomaso anao ry Meja? Dia ity vatako efa rodrodroditra ny aratsiny ity ve no atolotra izay olo tiako ry setra? Aza misaina an'izany aloha e. Rehefa tsy sitraponao dia izay. Leo tena mankaleo ahy mihitsy ny fiainako ry setra. Dia nateraka hijaly sy ataon'olona kilalao toy izao foana ve ny fiainanay? Izany no atom-pitsiko eto hatramin'izao ry Meja. Ny hanafoana izany fijalianareo izany. Marina fa tsy ho vitako sasamirery izany fa ny fiarahantsika no ho fandresena atsy ho atsy. Efa niara-nanomboka isika ary
hiara-marana ho fandresena tsy ho anao ihany na ho an'ny pela fa araky ny faniriany dadarainala dia ho an'ireo vahoakandrehetra mahatoky sy mino an'izany fe ianao rometsy noho ianao sy ny fitiavana anay aty ambany ravinkazo ety ry setra dia matoky aho raiso ary ny tanako fa hiara-hiady hatramo farantsika tena misy zavatra fahafa eo an-tanàna izany mahatazana olona mivory marobe aho izany andraso aloha tazana tsara so misy fandrika tsy mba olona avy eo an-tanàna ireo ka tena radona mihitsy io mihevohevo io aleo anaraka ity somary aty ala kely ity ihaino ity alavidavitra kely ity nisy tovolahy ravaranjanana manao akanjona miaramiliny taty nipetraka niaraka taminareo teto izy ary ny tialameja sy tialapeliny no nanafina sy nitahiry azy iny olona iny no tadiavinay fa valitsika iny mitady andravany fiarahantsika amindremena sy ny ekipany tsy maintsy atoronareo anay izay misy azy reny fa raha tsy izany dia hita lozam-bola tsy fahitanareo nareo mialatsiny dadadona fa tena tsy nahita izany mihitsy izay aza mandainga ianao ray aman-dreny olo-bavata toanao dia sa mandainga marina izany tompoko na imeja spela aza efa tsy hitanay ty tany nombany ny tranony koa moa ty efa mahay raha teo zao omenay 2 andro nareo tadiavana azy raha tsy izany dia ho avy aminareo ny tsy mety zay ndoro zalahy dia inona no atao losy ty marina tena vitany indrangahy mihitsy ny amony sy andoro ny trano rehetra eto aleo hiverina ainganany amin'izy mianada ao aloha ilaza izany vavaoraty izany dia inona no tokony ataontsika amin'izany setra ho mafy tokoa aloha ny ady atrehantsika nefa tsy maintsy dinihana tsara vao manapa-kevitra amin'izay ataontsika tena manorory mihitsy anie ilay radona ny dozy iny ny tsy maintsy atao aloha izao dia ny azahoana ity radona ity raha tsy nrangahy iny mihitsy matsy mivoasambotra ho sarotra ny aharesy azy fa hono alolopela ahoana izay ahoana nefa no fahitana ho an'ny fihetsiky ny olona nisy ray aman-dreny anankiray izay nandray fitenenana fa saika nanaparan'ny heriny tena mieritreritra azo tsy refesy mandidy mihitsy izany ty radona ity eto amin'ny tanàna fantatra tsara raha iny rangahy iny ry setra fa maheno olona marobe mitabataba aniza izany tena marina izany ka olona anao inona nefa dia sanatria ve nisy nahita ka inona izany no tokony atao fa efa manakaiky ny trano anie izy izany aleo isika sindrino hivoaka ny trano mihaino izay lazainy fa isetra kosa aza misehoseho mihitsy ianao mety ve izany hevitropely izany mandany ary dia mahaiza manazava tsara amin'ireo olona izay mitapataboana ireo roa tena sahirana sika ry izy manada izahay moa efa izao no izy fa ity anao kosa ny setra no mampalahelo tsy maneno izany fa mandehana aloha nareo malakilaky makana tokotany aiza ny ao an-trano fa misy inona ny tonga manakotaba atanànan'olona toy izao nareo avaiza ny satovolahy manao akanjona miaramila ao aminareo izany ry pela tovolahy iza fa tsy fantatro izany izao no izy mba tsy hisy ny zavatra hafahafa eto dia miangavitsotra izay avoaeto izany olo izany malaky nareo fa iza nefa no nilaza taminareo fa nahita izany olo izany zahay aza mba nafenana moa izay ry meja raha dona le niaraka aminao anie no nilaza taminay fa ianareo roa no manafina azy ny tsy fitiavana anay ny betsaka ray aman-dreny tsy mba hitanareo ve io tranoko ny dorana io io ve dia horariny aminareo adalanao ny te hiaraka aminy hitanao fa olona tsy manjary anie raha tony eny tsy maninona raha izany ny filazanao satria vao mba teo velona dia nanaiky izay nataony zahay ka lavy izany ry kala fa avoa eto izany olona izany raha ao
Sady inona koa moa izany no nahatonga anareo hifindra hipetraka aty fa tsy any an-tanàna? Dia mba miangatra kosa ianao radada. Aiza no hipetrahany? Nefa araka ny voalazany teo, mainitra aminy. Rehefa tsy ilazany marina izy ry zalahy dia aleo hidirana keriny ao vitantsika eo izay ao an-trano ao. Miala tsiny ray aman-dreny fa tsy afaka hamelanareo hiditra an-teriny tranoko a. Ka rehefa tsy anaiky tsotra ianao dia tsy maintsy miditra andrezatra ao zahay e. Tena tsy maharesy lahatra andreolareo mihitsy izy roa. Tsy tiako nisy sy ny famalina be eto fa aleo avy hatrany dia ivoaka. Inona no ataontsika ropela? Izaho ve ny tadiavinareo? Ity ary ka ataovy izay ataonareo. Setra, fa adala ve ianao e? Tsy adala ary meja, ary tsy adala koa ianareo roa. Ireto olona tonga manako taba sy mitabatabanareo reto no adala. Tsia, aza miteny izany ianao ry Setra. Maninona no mangina tsy miteninareo e? Averiko indray fa izano Setra. Ilay olona saindradona ho samborinareo. Izaho ilay lazainy fa tovolahy manao akanjona miaramila. Jereo fa manao akanjona miaramila aho zao jereo tsara. Ary tsy akanjona miaramila fotsiny no anaovako, fa tena miaramila ny tenako. Setra, mifona re. Aoka sao naparan'ireo olona reo ny atezerana eo ianao. Tsy armeza. Avy manatona raha ohatra ka misay sambotrana e. Manatona e. Raha ny tiako dia tsy anareo no asaina miatitra aty amiko aty. Fa izany radonanareo izany no alefa aso aty. Efa ela koa ny andrasako azy e. Maninona tsy misy miteninareo e. Miandra anareo za kosa nefa miaramila dia nomena ampiasa an'ity fitaovam-piadiana amiko ty ka raha say ianareo dia ndramokely ty. Tena manevatevanay ianao zany ry tovolahy e. Tsy maninona raha zay no faraisana azy radada. Tsoriko aminareo fa no ianareo ary ho fanavotako anareo eto amin'ity tanàna ity no na eto ahatra amin'izao. Io izy miravavy io. Marina fa nandrangeta aminareo tokoa izy. Ary nanafinahitra amin'ireny adiny fanatrianay tamin'ireo namandradonireo. No ianareo anefa no nanaovany an'izany. Mantany anareo ary tianareo ve ny mbola hanjakazakany radona sy ireo namany eto amin'ity tanàna anareo ity sa mba tianareo tahaka izao ataon'izy rovavy izao ny hahafaka anareo ambany fanororony radona? Maninona tsisy mamaly nefa maninona no mangina fotsinareo? Tsorotra aminao ray aman-dreny miaramila no asako. Dia ny anavitra anareo mavilamba sy mahatra kely ireo. Ny alatany amin'ny tany misy atany efa hoenimbolana zao. Nanao andrelo fampandritany taty aminareo reny zahay. Resy anefa satria natanjaka loatra ny tohitra nahazo anay. Nisy ireo nambako ny maty. Taony maisilevina tamin'ny oalabe ambony andrefanio. Ny sasany kosa lody satria loaveriny fa vita ny aso fampandritany natao. Everiko fa mbola taditinareo tsara ngamba reny adinatrehanay reny Zany no mbola maheto akehitriny. Mahatsapa satria mbola tsy vitako ny adidiko manoloana anareo. Fa raha iradona sy ny namany no mbola andresy dia tsy maninona mihitsy zany fa zakako. Fa raha ianareo izay natao avota kosa no handresy ka hisambotra dia hapokako daholo ny bala ato anatin'ity basiko ity. Zay tapitra tsy misy tsony ato. Aza matahatra ianareo fa handohalika eo anaty anareo ka manatona dia sambory dia atolory andadona sy ireo namany. Volona no amin'izany tompoko. Setra, tsia, aza manao izao ianao vonjeo zahay, mila ny fanampianao zahay Setra. Ka inona tsony kosa moary meja no mbola tokony isiko eto. Raha ny olona natao avotako aza no vonona isambotra. Ray olona mifona re tompoko lahisany eo. Aza dia manao maso tsy mahita ny zava-misy isika Endripela, manatona ianao ray aman-dreny ity ny tanako fatory dia miandry zay hanoloranareo eo amin'ny radona. Ry tovolahy, afaka manatona anao ve Afaka manatona ahy ianao, ary indro atolotra anao ny tanako dia fatory, fa tsy hamaly anao mihitsy na dia indray mandeha aza tompoko. Tsy ry tovolahy hanatona ampitsangana anao fa tsy sambotra anao na matotra anao akory. Mitsangana ianao ka raiso ny tanako. Matokisa ianao fa ifanampy isika. Sa ahoana ry zalahy? Tena vokatry ny fonao ve zany radada? Meja, mahatsiaro tena homenatra anareo roa tokoa izahay. Jamba teo anatrehan'ireo fijaliana ny anjady tamintsika.
matokisa nareo roa fa tsy ady irery tsony nareo manomboka eto fa hiaraka sika. Misaotra radada, izahay irery aza moa navita ireny ka indrindra ny fahavononanareo izao dia mahafinaritra anay. Araka ny voalazan'ny olona io teo taminareo dia niado antsika tokoa izy, nefa resiny be noho ny vitsy. Tavela taty izy ary izahay roa no nanavitra azy. Nahatsikaritra izany radona ka izany nahatonga azy andoro ny tranoko alina. Tsy vitan'izany ihany anefa fa nohidiny tao an-trano koa. Ary raha tsy io tovolahy io dia efa levina niaraka tamin'io tranoko io koa. Ka diso ary ve zahay raha nanafina azy satria mbola vonona hifanampy amintsika izy. Zao no izy zalahy, miara-manangana ny tanantsika gavanana sika fa hiady hatramin'ny farany. Misaotra anareo tompoko, mahatsiaro feno hery tokoa aho amin'izao fahavononanareo izao, ary averiko aminareo indray fa sarotra ny asa miaramila, nefa matoa zahay ireo nirotsaka nanao an'izany asa miaramila zany dia noho ianareo koa mitraka mivonona fa vola iaraka anareo hatramin'ny farany aho e. Arapaina ianao ry setra, mahery ianao. Efa natahotra mihitsy aho hoe isy ady eto. Eny e, na dia eo azy zany ry zovavy ny herintsika sy ny tanjakatsika izay mety hananantsika dia manampy antsika ihany koa ny herin'Andriamanitra eny an-daniny eny. Isaoran'izy ireo fa vonona iaraka amintsika. Ka araka ny voalazan'ny zareo anie dia izany no tapitra ilay roa andro nomena hanolorana anao e. Efa vonona fahatongavantsika e, araka ireny toromarika nomena ny zareo ireny. Ny atahorako dia ho andro alina indray zareo no hanafika antsika ko. Tsy manino zany e, raha riva ihany dia ampianatra an'ireo tanora ny fomba hitazonana ny basy ny sasany kosa ampianarina mampiasa pilotra, fa ity ranokazo ity zao no tsy maintsy ampiasaina. Fa izy ity ve moa zany mahafaty sa mahatorana fotsiny? Raha ny fahitako ny asany aloha dia mahery vaika be ny pozina ao anatin'izy ity, ary tsy mianjela fa avy dia miasa, ohatra mahatorana mihitsy azy izy ity ko. Tamin'ilay isika niaraka tamin'ny ray nala iny no dia ilay ianao nasainana nindrona ilay hazo dia hitako nisy ranokazo nilatsaka ka ohatry ny asidra nefa. Eny e, rano fiasany eo amin'ny tany aloha dia ohatry ny asidra tokoa. Nefa no lazainareo fa io no nampiasaina tamin'ny fitsaboana io ferindry io. Manaiky an'ity rangahy mihitsy aloha e, tena marina. Araka ny resaka ny fanaovana hita amin'ireo tanora zazavavy teo anery setra dia ohatra matahotra ny anaovan'ny radona sy ny ekipany asa ratsy hono izy ireo. Tsy mazava amiko araka n'ilay lazainy taminao e, isika ilay niaona voalohany ampiaran'ny filan-dratsiny aloha vao ampijaliana e. Anaovan'ny firaisana ranoa ve zany? Izany indrindra. Ka inona ary mahamenatra ny tenenana an'izany eto? Dia inona no tokony handresena lahatra azy ireo? Nefa tena izy ireo misy aza no everiko hoe tena hiady mafy Ka mba mpio hevitra ary izahay handresy lahatra azy ireo. Ny fomba hitondrany zareo amin'ity ranokazo ity zao no ahoana nga? Andraso aloha amin'ity zavatra ity ve zany? Eny, izany no mbola nanapiako azy ity tamin'ilay hanangalan'ilay basy tany amin'ny toerana nipetrahako. Aza vao aloha izay tiana olona zainy. Zao tiako zaraina amin'izy ireo ty. Dia atao ino? Raha manam-pisasana anao izany filaniratsiny izany zareo dia asaina manaiky ireo zazavavy ireo. Anao firaisana aminy ve? Tsy mety kosa zany. Tsy izany ry meja. Tokony anaiky aloha zareo hiaraka aminy amin'izay toerana hitondrany azy. Tokony atao amina tavoahangy kely anefa ty ranokazo ity dia asisika ny anatina silipon'izy ireo. Inona hoe setra? Inona ary mampimehy anareo amin'izany inona? Toy izy ny fanasavanao ry setra fa kiala ratsy ty koa. Eny tsy maninana ime azy pela. Rehefa manomboka hanao izay ataony izy dia avela aloha akabana tsara. Lehilahy zany dia alaina moramora amin'izay ty tavoahangy kely ty mandritra amin'ny fanesorana ny akanjo dia tsindrona aminy amin'izay ty ranokazo ty.
Karaha sanatria tsy mahomby izany dia ahoana? Raha vao mahakasika ny vatany fotsiny io dia miasy. Ka inona no ampiasana amin'ilay zavatra atsindrina azy? Eo indrindra izany hoe inona re izany no mety? Ka maninona raha manapaka amin'ireny kesapaka ireny? Ino izany lopela? Bozaka maniry somary mafy izay izy, fa maranitra ny lohany. Ka betsaka an'izany ve nefa ty? Betsaka ka. Dia izao ary, dia tokony asaina vatsy maromaro amin'io kisapaka lazainareo io izany izy ireo zazavavy izany a. Dia izay, fa izao ny fomba hitonana ty ranonkazo ty izany no ahoana? Ka hono ary kala? Ahoana izay? Tsy mety ve raha ireny tavoahangy kely na hodi-parasy ireny? Ie, tena mety ireny, fa misy betsaka ve ty? Saika manana ireny daholo ny tokantrano aty. Tena voavahany olana e. Ny mandresy lahatra azy ireo izany sisa dia hazavaina tsara amin'izy ireo ny fomba ampiasana an'ity. Ka rehefa vita izay dia avy dia matory izay tratran'io e. Mandritra an'izany tsika miady amin'izay tsy manao an'ilay firaisana ranofo. Ka maninona raha manao toy izany koa dia indra donino asiako? Sao avy dia ny aindrino atsorony eo Tena marina izany e. Tsy mety izany Remetsa. Aleo ianao miafina fa izahay no hiadika azy. Ny olona aza ve hiady dia izaho indray ny hiafina? Tsy maninona ary fa mila mitandrina tsara. Dada manga angamba izany. Aiza nareo telo mianadahy e? Mandroso dada manga, tsy miedy io a. Ainy atoy. Mandroso e, mandroso ianao. Ao avy dia mipetra etsy ambonin'ny kalany etsy dada manga. Ie, ka ohatriny manapaka ny resaka reo telo mianadahako. Somaro laitsa ny fotoana efa miandranao ny olona sergent. Efa vory daholo ve? Dia efa ao aby miandahy miambavy mihitsy izy ao. Andao ary fa lasa mianjela ny olona e. Ao mba tsika telo mianadahy mitondra reto fitaovana reto e. Dia hono ary setra. Ka ty zavatra tiako ve izany entana? Ie, hoetiny io ka. Dia ianareo roa manazava ny fomba ampiasana azy araka ny voalazako teo. Fa inona ty inona? Fitaovam-piadiana daholo reto dadamanga. Andao fa agny heninao ny fomba fampiasana sy ny asany. Koa raha mba vaovao koa ty rano. Amin'ny zavatra toy izao ray aman-dreny a. Na ianao matiny na izy matsika dia ampiasaina daholo ny hita fa mety andresena azy. Dia miaramila tokoa anareo koa. Dia niomana tamin'ny fahatongavany radona sy namany tokoa izahay. Nametrahana pitsikilo teny ambony andrefana mba hitazana ny fahatongavany. Hita volona ireto olona niaraka taminay telo mianadahy ireto, indrindra ireto tovolahy sy tovavy. Sarotra nefa nandresy lahatra azy ireo vao nanaiky ny fomba ampiasana ilay ranokazo izy ireo. Na izany aza nipetraka ho mpitarika ny tenako ary izy roa vavy kosa nanara-maso akaiky ireo tanora zazavavy. Aboaly rolokona io, aboaly! Aboatao sasa io! Tena tsy diso misy izany fotoana ny meny zalahy. Ary tena zalahy misy izany tonga izany. Alao hoe hiakatra etsy ambonin'ny hazo etsy aho, hitazanako azy. Hoay! Ary tena marobe ry zalahy izany a. Aoka rehefa amin'izay ilay bozaka etsy an-dafetsinanany ahafantarandreo olona fa tokony ho vonona amin'izay ny samy anjarany daholo izy rehetra. Eto izany fotoana farany adiana sy handravana ty tarika radony ity. Zay efa somary midina ny masoalo vao tonga reto. Raha vao midina maro an'ilay somary lohasan kely dia ho apokako ty bariko ty handefasany zalam-piambina an'ireo fandrika hazo ny tapahanay sy ireo farangona amboarina tamin'ny ritsakazo maranty. Zay ary aloha amin'izay hiakatra ireny loasa ery e. Ary to tafakatra ilay loasa zalahy tena fitaka be vavy ty. Tena marina. Tsy na le fanjalahy zany le fantitra. Losy ty marina. Vao fitaka fandrondray a. Tena tsy lasy ty fa tsy maintsy manao izay hiarovako ny tenako aby. Jereo fa ireny potra tany reny daholo lelika maty.
tsy maintsy manaraka an'ilay tetiady faharoa zany izy raha vavy azy zao no tsy haiko hoe ahoana tena tsy mena ty mivadika mihitsy reto olona reto mariny tena manao timidation zalahy fanororona ny olona avy atrany dia atahotra azy tena losy ty Orikala tena tsy mamely ty jereo fa reny manatona reny zalahy firian-doasa iry tsy vanina tena mpamadika reto ka tsy vanina ilay dadamanga izay vao loza efa hitandry zareo daholo ny fiavianantsika rehetra ndao hiala teto fa tsy mety eto amin'ity toerana hipetrahantsika ity Bela andao aloha hijery ny setra sika tsy mety tsony ny andehanantsika any fa efa fenohatra zareo daholo ny lalana mety miverena aingany iny zalahy jereo iny lasa nandoso tany ambony any iny aza melana raha tsy azo ahoana no aneketsika an'izany olombahiny iny ve no mitady anakirotana nefa ny fanarahantsika teto misotranao dadamanga dao ary malakilaky tena tsy afa-miala tsony zay fa tsy maintsy miady hatramin'ny farany mizarazary iny fa nandosany akatrany le tya iny izy rovavy iny onjeo any asiko aveto reto manentsy azy rovavy reto iny laisany mialatsiny amin'laisany fa tsy misy akitsitsony eto meta malaky ndria iny le zalahy malaky tena reraka ary Bela malakilaky le zalahy vita mandositra tsony io fa reraka lasa tanako sy ny tombotsy rehetra mba nakay zarasetra angamby eo mbola mifampitifitra ny zareo io andao fa bataiko ndria mandeha anaka indry Bela fa tsy todiko tsony tsy mety zao fa andao olona mpamadika tsy mahataotody daholo no leto amin'ity tanàntsy alefa le tsy setra miady hatramin'ny farany lahy miamaisina ny andro betsaka zay lavoko zay aloha fa mba nakay zany izy roa aleo jereko any amin'ilay trano nipenanay taloha any tena nitorandry le tsy valara eny ny trano le aza hitaka noho izy rovavy nandositra tatỳ no nahatonga nyity trano ty nitorandry zalahy toy izao ary hoe anatina kely fa mbola tsy de mahazo lalina loatra zany avy zany ary to ipely ty mitsiraha reto atokotany ty tena izy ty mariny pela lozy zany mariny pela mba enavy ena hoe setra vonjeo fa ninjehan'ny zareo any mety ka aiza no ahitako azy ry pela fanakaizy mety nandositra anakaizy izy nanaraka io loasa mianatsimy izy malaky ianao saotary tsy matahotra an'Andriamanitra dia ataoko ahoana nefa ianao ry pela ao velako rereto ianao mandehana aloha vonjeo mety fa tsy maninona akisakizao hoe etsy amibosaka etsy fotsiny aloha dia mandehana vonjeo izy eny ary ao aloha ho bataiko ianao zay dia zao ry pela mivavao anay mba ho afaka hanavotra anareo mirahavavy na dia efa manomboka kely koa aza ny haiko ao fa ho raisiko ny tananao dia ombanao any Andriamanitra ry setra misaotra ry pela zay ary fa lasa mandram-peona ry zanjy eny ary lasa ny alina manontolo tsy mbola hitako foana zay misy any mety angamby mety efa mihosin-draha ihany koa no mety ho hitako anatin'ity alabe ity
manomboka miposaka avy eny an-tsinana indray ty ny masoandro maraina ny andro reraky ny lalana sy ny anoanana ihany koa tsy maintsy hitako anefa imety na inona iseho eto aleo hiakatra ny tia voana kely tia dia hivatika hiazo an'ilay tanàna kely ao ambadika ao tsy diso misy olona maromaro io tena reo olona nanafitra anay omaly ve reto aleo atomboka akaikaiky any aloha ho jerena tsara aloha zay isany tena olona ray tanàna mihitsy reto marina ary lay radola sy lay tatamanga mihitsy ovoany io maninona ary izany tena misakafo aloha rangana atona akaikaiky any aloha mino aho fa mety alalako izay misy any mety reto zany re avity ala meo anao lesy tsy ala raha tsy sao dia matinao anao ka tsy afaka anoratsika izay misy an'iny bandy iny tenao zany mety tena ao misy mety eto ndray dia miara levina eto zay na miara maty eto tsy maintsy manavitra azy hatramin'ny farafofona eto satria zazavavina erifolory ty mety ty tsy velona toy izao tsony raha tsy izy mendrika no avotandrisy andao amin'izay zalahy andao anainga fa atoandro ny andro e mbola maika ny tadiavatsika an'le karla iny iny sisa tadiavina dia milamina ny tanàna e malaky aloha mivory eto daholo na ny lana ny vavy so misy mifamaty malaky e tena feheziny ty radona ty mihitsy reto olo reto hoay vahoaka iray manontolo mihitsy ny sasany manana basy ny sasany lefiny famaky ireny basy ireny mila jenena tsara basomboana ny akamaronika ary eto ty ampivoany aty amin'izay le sy malalako mpamadika io tena imetsy ny taritaritsy ny zalahy iny draily metsy tsy zakako mihitsy ny mahitanao toy izao ao azy zalahy andao anjany e roa eo aloha amin'izay le kiala kely mpamadika io avy dia dinako avetsy ambany etsy ireo aleo maniko tsara aloha mibasiko sy reto sazerako reto dia apetako ty gantanany ty dia aisa moa lay ranogasy teo rehefa lany bala tsy maintsy ity indray no ho ampiasako avy dia fenako any amin'ndralahany ty tena tsy mena mivatsy ireo hitako reo daholo ireo zazavavy sy tovolahy sasany nomena toromarika ireo zany sisany tsy maty tamin'ilay adinay tany an-tanàna ndao e atreo ratona atreo ihany setra tena izy io misaotrandrao andriamanitra ampire izy ary to manao lolo manatona afy le ty zalahy inona ny vitan'izay larery io e vahoaka ray manontolo aneny miaraka amiko ty e so azy lafa so azy lafa tonga vosaika tady alahy mihitsy zao zay radona tapiketo ny azakazakao sy ny fampahorinao an'ireo vahoaka madinitra ireo ampy zay medika ny mpamaty atoanao koa ny jinjanona fafinao tena fonany faty ty sety ty feny basy ny mboza miravaka bana fampitotoy zalany ary tazako eny aminy lay tavony feny ranokazo manao felo ihany koa izy miforitra ireo fananakanjony roa manao lay akanjo mahamiaramila azy izy izay efa vasoka sy tota taty anaty ala ty avy de siolo zalahy odidino e ny sasany mamely amin'ny kalasy ny sasany amin'ny famaky ny sasany mamely amin'ny pilitra ny sasany midivotra ampiasao daholo izay misy ampiasaina any aminareo any e olona raika be dia andesantsika e zay tondra ny ty sifaty lefa e ao odi tsara ao e ho afaka andositra eo anao radona maty aho vo maty io avy dia ho asiko amin'ity ianao nahoana dia fonao jaly ireo voakanao andriamanitra andriamanitra ianao miantso anao fatratra nahoana dia avilanao iady reza andriamanitra nahoana dia saranao taminay ty zazavavy be elpo ty nahoana dia resy foana ny olo mariny
nahoana dia apelanao anjaka eto amin'ity tanindrazana ity ny ratsy, nahoana dia fonao jaly ireo voakanao. Andriamanitra Andriamanitra ianao miantso anao fatratra, nahoana dia apelanao hiady reny zahay. Mety ry zazavavy mahery fo miderany soa vitanao andro mpiray tandratrana aminao ary mety miondrika mangina eto anatrehanao amin'ity lohasaha mangina ty. Marina fa tsy maheno antsony ianao ry mety, nefa tsy avelako very aty anaty ala ty ianao. Odisika ary anamboarako toerana mendrika ianao vao isaraka eto amin'ity tanàna ty tsika ry mety. Tsy maintsy miala etsika satria efa miaro te hitanao ihany koa zay pela. Tsy mbola fantatry zay mety azo azy ihany koa. Meja matokisa ianao fa tsy horaraka tany akory zao soa vitanao zao. Maninona no zao misy maninona no nahita zao zava-misy zao ah, naninona lasa maramila, naninona Andriamanitra napetraka aminao zao zava-misy eto amin'ity tanàna ity zao. Resy Andriamanitra resy ihany koa satria to ty vitako ny aditsy ny andraikitra zay. Nasaina sahaniko amin'ny mahamaramila. Be loatra ny mpangalatra, be loatra ny mamon'olona, be loatra ny mpivadika, be loatra ny mitanteny nataony. Sandretraretra zany no hitalako aminao amin'ity lohasaha mangina ity. Feno andreo olona miapatrapatra no niady, reo olona nandositra no fahatahorana na izao ratrako izao fijaliko zao azy dia ho an'ny tanindrazako zao Andriamanitra, ho andreo vahoaka zay nila ny hely, ho andreo olona amin'ity tanàna ity zay nila fanampiana avy aminay. Kanefa dia izao ny hafarany. Resy Andriamanitra resy eto anatrehan'izao fahoriana miady zao ah, eto anatrehan'ity tovavy na hery fo ty. Tsy ho avelako eto ianao ry mety, ho entiko ianao ho trotroiko ary tsy maintsy tokako any amin'izay toerana ametrahana azy ianao. Miaramily setra mpiady ary efa niady imbetsaka. Efa nandresy izy, efa nambabo resy ary babo koa ankehitriny. Efa nahita ny fahafatesana akaiky izy, fenolatra ny tenany, nefa to tsy tsarony zany taloha. Izao faniny izy omora taminy nanadiny ny tany aminy sy ireo olotiny, dia Saoly sy ny reniny ary Elisy lay olotiny, indrindra ty zazavavy zay navotany ankehitriny. Niady mafy setra faniny izy, tsy zakany intsony ny tenany ka nenjery izy. Toran'ilay miaramila mahery fo, nanantony ireo fahavalo mbola tsy matiny, indrindra iradona sy ilay dadamanga, saika anamora zavatra. Niarina tampoka nefa setra, nika indray mandesy ka tafatsangana. Nitomany setra, tezitra izy, nasiany totondry ireo teo anoloany ka maro ny torana. Naharay lefiny izy ka izay teo akaikiny rehetra, ny maty, ny naratra. Lasa daly izy. Isetra irery no miady amin'ny tanàna iray manontolo. Voan'ny vato ny lohany, loka ny antsy ny ranjony, misy diandefina eo amin'ny sorony. Tsy tsarony intsony ireo ratra na azo azy ireo. To tsy hitany ny rano fantsitsifa teo amin'ny tongony. Feny fatiny manodidina azy. Basy lefina no eny an-tanany, ary olona mandositra no eo anoloana. Rehefa samy lasa nandositra daholo ireo sisa velona ka tsy hitany intsony izay hovonoana, dia lasa niverina izy. Lasa nanantsona ilay toerana nisiny niady. Nodiniany tsirairay ireo fatiny apatrapatra teo anoloana. Hitany teo ny fatin-dradona sy ilay dadamanga. Niteny mora izy hoe ampy ny mpamadika sy ny mpampijaly zao. Tamin'ny farany niondrika izy, hita ny meja
mitsirara teo amin'ny tany. Nitomany izy no batay ny meja dia lasa izy. Renareo teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe miaramila sanganasany Simon no menjanahary. Nolalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara eto amin'ny radio feony mani. Naondray feo naina Rakotondranaivo, tompona ndraikitra sy mpanatotosa Simon no menjanahary, mbola itoy.